Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Manatitra ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ety am-pandohana dia ampatsahivina ianao fa nydroso kely tsy mitony mahazatra ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity noho ny fisian'ny lalao Ligue africaine de basketball izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'ny alalan'ny faisceau hertzien. Androany amin'ity anio ity dia ny fihaonana eo amin'ny Sénégal sy Guinée no arahinao amin'ny valora sasany ka antony nandrosona ny fampahalalam-baovao fanomboana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity manoloana ny fisokafany sisy tany Madagasikara ilaina ary zava-dehibe ny fanitarana fiaraha-miasa amin'ireo firenena matanjaka amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao na izany aza tokony ho tsapan'ireo firenena matanjaka sy ireo mpampiasa vola ireo fa manana tontolo milamina afaka ampiasaina vola isika eto Madagasikara na ilay antsoina hoe climat des affaires favorable. Androany no fotoana isokafan'ny sisy tany sy ny abakabaka Madagasikara miverina ny sidina iraisam-pirenena izay midika fa miverina ny fifandraisana mivantana amin'ireo firenena rehetra manerana izao tontolo izao. Hanampy amin'ny fanarenana ny toe-karena ny fisokafan'ny sisy tany ary sehatra maro no efa niandrandrana izany tao anatin'ny fotoana maharitra raha tsy ilaza afa-tsy ny fizahan-tany sy ny fandraharana. Manoloana io fisokafan'ny sisy tany io betsaka ny fanehoan-kevitra ny seho isan'izany ny hoe tsy voafaritra mialoha ireo fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpandeha avy any ivelany tonga eto Madagasikara. Eo ihany koa ny hoe mifantoka amin'ny ady atao amin'ny fanondrana nantsokosoko ireo volamena sy vato sarobidy ireo fepetra napetraka fa tsy mifanaraka amin'ny fisin'ny valinaretina sy ny ady atao amin'izany. Raha ny hita aloha hatreto, tokony ho mailo hatrany isika manoloana ny Covid-19 ka hampitombo ny tahan'ny fanaovam-baksiny izay ambany amin'izao fotoana izao. Tokony ho betsaka kokoa ny fahafahana misoroka izay mety ho fahavoazana teraky ny fifandraisana amin'ny anivelany, na eo amin'ny aretina izany na eo amin'ny lafin-zavatra hafa. Raha ny tantara sy ny zava-misy maneran-tany hatr'izay no dinihina hoy ireo diplomaty, nety ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Madagasikara amin'ny tsy fiandaniana na amin'ny atsy na amin'ny aroa manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russia. Fanapahan-kevitra izay efa mitsinjo sahady ny mety ho vokatra sy ny fiandaniana eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy ara-politika. Ekena fa tsy ho afa-miala amin'ny vokatra sy ateraka io ady io isika, ohatra amin'izany ny vidin'ny solika, saingy antenaina fa ho maivana kokoa ny fiantraikan'izany amin'ny lafin-zavatra hafa raha ny fanehoan-kevitra ireo diplomaty hatrany. Na izany na tsy izany, ilaina ny fisokafana amin'ny firenena-kafa. Izany hoe miantso sy manentana ireo firenena matanjaka ampiasa ny volany amin'ny sehatra lehibe ka sady mamorona asa no afaka mampitombo ny fahafahana mivoatra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny faritra misy azy. Mialoha izany anefa, mila mahatsapa sy mahita ireo firenena matanjaka fa manana tontolo milamina afaka ampiasana vola isika eto Madagasikara. Izany hoe manana angovo matanjaka tsy tapatapaka tahaka ny zava-misy amin'izao fotoana, manana filaminana ara-toe-karena sy ara-tsosialy ary manana ireo herijika rehetra ahafahana mampiroborobo sy mampivoatra ny tontolon'ny fandraharana. Dia izay manana ny antsoina hoe climat des affaires favorable isika raha iny matoa andatsoratra Gaeton andria tsy lavo eriny ka anentanana andreo mpampiasa vola vahiny saingy mbola barango ihany zany manoloana andreo raharaha mafapana nanaratsy endrika indray any Madagasikara tatoato. Fa mivena misokatra amin'ny ny androany ny lanitry Madagasikara tsy mifanaraka amin'izay ny zava-misy na izany ny fandrindrana ny sidina na ny fepetra ara-pahasalamana ety miady ny Covid-19 hoy ny filohan'ny filakevim-pitanitana ny ONTM isanteboka tsy mazava ary ilaina fampafantarana indrindra mpisehatra amin'ny fizantany ny famerana ny sidina avy any Afrika Atsimo ho hatrany ny fanazavana. Manomboka amin'ny fampafantarana ny fepetra ara-pahasalamana ety miady ny Covid-19 hatramin'ny fandrindrana ny sidina. Nanjavozavo avokoa ny fandaminana nanomboana ny fisokafan'ny lanitra Madagasikara Milona nanomboka androany fahadimy ny volana Martsa. Hoy ny filohan'ny filakevim-pitanitana ny ONTM na ny ofisym-pirenena misahana ny fizahan-tany eto Madagasikara. Le zavatra iainantsika androany zany sarotra be. Ilay communiqué niombonana androany 5 mars no nivoaka. Raha ny tena tokony izy tokony talohan'ny 5 mars no nivoaka mba ahafahan'ireo mpandraharaha, ahafahan'ireo firenena, ahafahan'ireo compagnie aérienne miomana. Satria rehefa milaza ianao maneran-tany fa isokatra Madagasikara dia tadidio fa mampiomana ny mpandraharaha zany. Zay zany aloha dia efa zavatra ataoko hoe
mialatsiny ahako amin'ny fitenenana fa tsy mety ary fanaovana tsinotsinona voalohany indrindra amin'ny fitantanana ny ataontsika hoe raharam-pirenena. Raha ny voarakitra anatin'ny fanambarana iombonana norafetin'ireo ministera telo voakasika mivantana nahitana ny ministera ny fizahantany sy ny fitaterana ary ny fahasalamana-bahoaka. Serana ny mpiara-manidina telo misy Anivato, Toamasina sy Nozobe no mandray ny sidina avy amin'ireo firenen-kafa. Fanapahan-kevitra izay tsy mifanaraka amin'ny zava-misy andrasany maro indrindra mpisehatra amin'ny fizahantany. Destination anankitelo izy nivoaka ao. Nozobe Tamatavy dia miaraka amin'ny Antananarivo moa mazava ho azy. Fantatritsika tsara fa ny Nozobe dia amin'ny alalan'ny charter. Mazava ho azy zany fa ireo ataontsika mpizahatany efa voahomana amin'ny alalan'ireo fanomanana avy any ivelany. Efa tsara zay. Fa hatraizany ho impactn'io amin'ny ekonomia malagasy. Anjarantsika mieritreritra amin'izay zavatra izay. Fa maninona ny tsy sokafany Diego? Fa maninona ny tsy sokafany Fort Dauphin? Fa maninona ny tsy sokafan'ireo firenena mety afaka hisokatra mba hisitrahan'ilay mpandraharaha malagasy rehetra. Isan'ny nampametra-panontaniana ny maro ihany koa anatin'izao ambara ho famerenana amin'loany ny fisokafany abakabako izao. Notamin'ny manlatsaka ho an'ny sidina avy any Afrika Atsimo. Hatramin'ny 7 Jona ny feim-potoan'izay notamin'izay. Na ny Covid-19 hatrany aza ny voalaza ho antony. Manainga ny fitondram-panjakana hitondra fanazavana bebe kokoa ny foloan'ny filakivim-pitantanany ONTM. Ny fifandraisana amin'ny firenena Afrikanina tatsimo izay tokony ho jerena akaiky ho fanarenana ny toe-karena. Laza ny fitondram-panjakana hoe hisokatritsika ho an'ireo ataontsika hoe kompania aérienne manaja ny fepetra dia hazavao amin'ny olona hoe inona ny fepetra tsy voajan'ny ataontsika hoe firenena afrikanina tatsimo. Aoko fantatritsika tsara fa Afrika Atsimo dia isan'ny firenena akaiky ary io ary ny tokony tena ho developena indrindra satria tadidio tsara fa betsaka ny firenena mampiasa ny Afrika Atsimo izay tokony ho avy eto Madagasikara. Tsy resaka koa amin'ny vidiny ataontsika hoe ny billet d'avion entre ny Madagasikara sy Afrique du Sud fa vomay manampy trotraka ity. Raha ny fanambarana iombonana hatrany hitatra ho an'ny serana mpiara-manidina ao Toamasina ny sidina ataony Air Austral manomboka ny volana Martsa ary sidina 2 isan-kerinandro no ampitohy an'ny Toamasina sy La Réunion. Toy izay ihany koa ny eto Antananarivo makany La Réunion. Ny kompani mpitaterana Neos no iantoka ny vol charter ao Nozobe hiazo an'ny Italia ary sidina isan-kerinandro no anomboana azy. Raha ny fepetra ara-pahasalamana tsy misy fiovana ny fepetra izay nandrasana amoraina hifanaraka amin'izay fisokafan'ny lanitra tanterak'izay. Santionany amin'ny teboka-takiana raha iverenana ny taratasy manamarina fa tsy mitondra ny Covid-19 alohany andraisana fiara-manidina ny fanaovana testa PCR eo ampatongavana ny fihibohana mandra-pivoahan'izay sy ny maro hafa. Raha ny teny anivon'ny serana mpiara-manidina Ivato Androany sidina telo nisy ny Air France ary Mauritius ny Air Austral no nanaingy. Manoloana ny olana ara-ekonomika mianjady ny firenena amin'ny tsy fisokafany sidina malalaka eto Madagasikara. Mampiseho tsy fahamatorana sy fitavozavozana amin'ny ministeran'ny fitaterana amin'ny fitadiavam-baolana. Mpandraharaha ara-ekonomika maro izay efa nitaky ny sokafan'ny lanitra efa mbolana maro. Ny firosona amin'ny fisokafan'ny lanitra tanteraka izay efa niroson'ny firenena maro maneran-tany ho fanarenana ny toe-karena. Manoloana izay fitavozavozana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra samihafa indray dia andrasana indray zany araka izany hoe mety izy ve ny fanovana amin'ireo fepetra samihafa hoentina andraisana izay fisokafana tanteraka ny abakabaka Madagasikara izay. Fefa nahitana fienana ny tahan'olona mitondra ny valinaretina Covid-19 nanomboka ny fa 24 febroary hatramin'ny fa 4 martsa lasa teo. Raha nitatitra navoaka ministera ny fahasalamam-bahoaka. Misy 720 ireo tranga vaovao ary 7 koa ny fantatra fa lava ny valinaretina Covid-19 manerana ny lozy. Olona 7 indray no fantatra fa lava ny valanaretina Covid-19 nanomboka ny fa 24 febroary hatramin'ny fa 4 martsa lasa teo. Araka ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Miisa 720 ny olona vaovao voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 manerana ny nosy ka teto amin'ny faritra Analamanga hatrany no nahitana tranga maro indrindra izay mitotaly 470. Miisa 420 ankilany ireo olona nahitana tranga fahasarotany.
raha toa ka 520 ireo sitrany. Ny paikady napetraky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ady amin'ny valanaretina no nampiena ny tahan'ny olona nitondra ny valanaretina raha ny fanazavana. Ho antsika eto Madagasikara manokana, ny fandraisantsika ilay fepetra nanaovana an'ilay approche syndromique na ilay hoe izay rehetrarehetra misy soritra retina dia tsaboana avy hatrany amin'ny fotoana mampirongatra ilay aretina. Nisy fotoana tsika nanao hoe tsy nanao test fa tonga dia mitsabo ny olona izay ahiahy iny. Iny ny antony voalohany, mampiena be dia be ny fifindran'ny tsimokaretina. Ny antony faharoa, azo adino fa ny olona izay rehetra narary ny coronavirus, ny olona izay rehetra vita vaksiny dia manana hery fiarovana, saingy izay no mila hitandremana amin'izao fotoana izao. Ny zavatra fahatelo dia ny hoe nanana an'ilay fomba nataontsika teto Madagasikara. Azo adinonareo fa izay rehetrarehetra mifanerasera tamin'ireo ilay pozitif na ilay ataontsika hoe contact dia nandehanana tany an-tokantrano dia nomena fanafody indrindra ilay CVO+. Izany hoe nanana fomba fiady miavaka isika teto Madagasikara. Reny rehetrarehetra reny no nitambatra, akoatra ny hoe mbola fanentanana ny olona anao an'ilay ary vava-orona, ny anasa tanana matetika. Reny rehetrarehetra reny no mitambatra no miteraka ilay vokatra anankiray amin'izao fotoana izao, miena dia miena ny fiparitahan'ny tsimokaretina. Ny fanaovana vaksiny fanefitra ny valanaretina COVID-19 ihany no fiarovana voalohany manoloana ny valanaretina COVID-19 ary mbola misokatra amin'ny olona 12 taona no miakatra ny fanaovana vaksiny eny amin'ireo toerana efa natokana amin'izany. Mbola mitohatra ny kosa ny fanaovana ny dose booster ny vaksiny amin'izao. Mbola tsy afaka hitentsika hoe hifarana amin'izay tsy hisy intsony izany coronavirus eto Madagasikara. Satria raha mbola misy olona mitondra tsimokaretina ka tsy mitsabo tena, indrindra tsy vita vaksiny, dia mety ahina mbola naparitaka an'ilay tsimokaretina. Ny Ministeran'ny Fahasalamana nefa dia manentana mandrakariva ny amin'ny fanaovana vaksiny. Indrindra ho an'ireo izay navita vaksiny ara-dalàna dia misy ilay fanamafisana ny herin'ny vaksiny 3 volana ao aorianany nahavitan'ilay fatra ara-dalàna dia afaka manao ilay fanamafisana ilay antsoina hoe booster ny tsirairay avy. Dia manentana ny rehetrarehetra. Ny faharoa dia izao, ilay olona avy narary ny coronavirus, marina tokoa voalazantsika teo manana hery fiarovana izy, saingy tsara ny ampiakarana an'izay hery fiarovana izay 3 volana ao aorianany nahazahoan'ilay aretina, ao aorianany nasitranany raha izay no alazana azy, dia afaka manao vaksiny izy raha tapa-kevitra amin'izay hanao vaksiny. Hatramin'ny nidiran'ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara ny volana Martsa 2020, mitotaly 3,730 ireo olona lavo ny valanaretina COVID-19 manerana ny nosy, ka 2,5 isanjato ny tany fahafatesana eto Madagasikara vokatry ny valanaretina COVID-19. Fanomboka indray ny vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny karatra nomerika ny mpianatra amin'ny oniversite ny fianaran-tsoa amin'ny herinandro Vaovao. Mitohy ihany vontovonona amin'izao fotoana ny firosona amin'izay fanamboarana karatra andraisan'ny mpianatra vatom-pianaran'izay. Tanjona ny ampiaran'izany amin'ny oniversite mpanjakana manerana nosy mianta randrianaivo. Mpianatra mandina ny 5,4 alina atao amin'ny oniversite ny fianaran-tsoa no efa nisitraka ny karatra fandraisana ny vatsim-pianarana ary afaka handray vatsim-pianarana amin'ny alalany afaka andro maromaro. Tafiditra amin'ny asa famadihana ny fandoavana ny vatsim-pianarana ny mpianatra ny amin'ny anjerimanontolo ho toy ny fandoavana ny karamany mpampianatra framma tamin'ny alalan'ny karatra hipoketra no nitanterahana. Mandalo dingana maro ny famoahana ny karatra ho an'ny mpianatra io. Dara-pameana nanaovana an'ity aitao arakajy mirindra ity dia mba tsy hampisy ny risoriso ny famarinana ny mpianatra zany dia zavatra dingana voalohany. Rehefa vita ny famarinana ny mpianatra dia atao indray ny hoe activation ny carte, zany hoe amin'le carte dia asiana ny anaran'ny mpianatra, amin'izay nominativa tsara iny carte iny ary rehefa vita iny activation iny dia ampidirina amin'izay ny vola ary afaka misitraka ny vola amin'izay ny mpianatra rehetra mba ahafahany mividy makany amin'ny restaurant, ahafahany mividy ny frais ny biblioteka samihafa. Ny fianaran-tsoa zany dia efa vita zay dingana telo zay, qualification ny araka tamin'ny ministra ny fampianarana ambony, ny activation ny araka tamin'ny PAOMA satria zavatra atao miaraka amin'ny PAOMA izy io ary iarana miaraka amin'ny PAOMA ary ny fandoavana anazy miaraka amin'ny PAOMA. Efa vita zany ny fianaran-tsoa, manomboka indray ny volany ao anatin'ny karatra zany manomboka amin'ny herinandro ambony.
itoetra ny famadihana ny fandraisana ny vatsim-pianarana ho amin'ny alalan'ny karatra tamin'ity herinandro ity nydroso tamin'ny mpianatra eny vontovorona ny asa. Tretrika indray amin'ity herinandro manaraka ity dia ny manao ny votovorona izay efa nanomboka ihany koa ny famarinana mpianatra ary koa ny fiaktivevana le karta. Anatin'ny fametrahana ny lamina miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka ny ministera tompona andraikitra amin'izao fotoana izao ahafahana manatanteraka ny famadihana ny fandraisana vatsim-pianarana io ho amin'ny alalan'ny karatra manerana ny nosy. Fa mitombo ny faripahany akora fototra fanaovana asa tanana noho ny firongatry ny doro-tanety. Manano sarotra nefa ny fanarenana izany noho ny fahalavany fotoana faniriany azo amin'ny ankabeny. Miainga amin'ny famehezana ny doro ala sy ny fampitomboana ny fambolekazo no ahafahana manarina ny fahavitsiny ireo akora mifandray amin'ny ala. Hoy araka ny namafisy ministry ny asa tanana sy ny haitao miantarandriana ivo. Azo sarobidy raha fiasy ny maro hafa amin'izao fotoana izao tsy mitsahamiena ny fisiany izay manerana ny nosy. Misidra olana vokatra izay ireo mpanao asa tanana miainga amin'ny fampiasana ireo akora azo amin'ny alalan'ny fambolena ireo manomevahana ny fienany ny firongatry ny doro-tanety. Betsaka tokoa ny akora fototra ataoko hoe miesasatra mety tsy ampy ho an'ireo mpanao asa tanana satria nahitsika fa betsaka ny doro-tanety dia may ao anatin'izany ny akora fototra. Raha ny momba ny bois précieux moa zany ny bébène, palissandre sy ny bois de rose sarotra ihany aloha ny ampanantena hoe zao no ho vita satria mila 10 taona zany le hazo zay vao lehibe. Tao anatin'izay koa ny rafia zay nalaina foana ary matetika izy io misy mihinana mihitsy le ovy-drafia hozy izy ny any amin'ny faritra. Rehefa hohanina le ovy-drafia dia maty zany zay le rafia tsy azo atao inona intsony. Ny fambolena azy izy moa zany ny palmier ny rafia dia eo amin'ny 5 taona eo zay vao mba mahazo abeny mba hoe azo sitrahana mba amin'ny rariny zany ho an'le mpanao asa tanana ka mbola mila fijerevana kely satria raha ho tonga anay hoe 2 na 3 taona dia efa ezaka lehibe zany ho an'ny mpanao asa tanana dia vao miara-miasa amina siantifika moa zany zay hijerevana ny momba an'izay. Mbola lavitra ezaka ny vahaolana ahafahana manarina izany. Ity faran'izay miainga tanteraka amin'ny fanatanterahana politika mazava ahafahana mameny doro-tanety eto amintsika. Raha mitondra vola le ala rehefa mandoro izy dia manao charbon izy dia amidiny iny, manao kitay izy dia kapainy ny ala amidiny iny. Hanika efa resaka napetrako tany amin'ny conseil de gouvernement izy sa conseil des ministres hoe tokony isy azakazaka any amin'ny fanomezana asa ho an'ireo any ambanivohitra mba tsy kitiny loatra tsony an'le ala. Fa tonga antsika zany tsy mahita hoe reto ny asa menan'ireto olona reto ho takalony zany mba tsy kitiny an'io ala io no vola ataony sakafo dia tsy voafetra antsika zany le doro-tanety sy ny fikapana ala. Nefa tena tokony atao antonasa satria miemaina mietany gazana Madagasikara noho le tsy fahampian'le ala. Tsy ahivina nanatanteraka fambolekazo teny amin'ny kominy Vato izay toerana metrahana ny cité des métiers ny ministry ny asa tanana sy ny haitao fanamariana ny fahazona ny tany lehibe izay anaovana ny fototra-pitrasa ho an'ny mpanao asa tanana malagasy ny fambolena natao ary mandray anjara ihany koa amin'ny hetsika fambolekazo tonjosain'ny fitondram-panjakana. Fa hotsokafana ny fifananana amin'ny fiara taxi be any Vato io ny tapaka taorian'ny fitarainana maro avy amin'ny mpandeha voaray amin'ny tsy fanarahan-dalàna samihafa ataony ny zotra dia maro amin'izao fotoana izao. Hoy ny nambarany teo anivon'ny komuna i Vato. Efa naroso teny anivon'ny ministera tompony andraikitra izay vahaolan'izay ary anatin'ny fiandrasana ny valiny izao ny komuna araka ny fanazavana. Zareo mihodina dia tsy eto zao zay efa taraiky eto efa ela be ny teto. Efa hoadiny ray zao zay ny teto. Misy ary zareo tsy feno dia hoe andramomena fotsiny atalata maty fotsiny dia eto zao zay miantony eto. Za zao tokony andeha hody any Vato. Tsisy bisy mihitsiny. Misy ny sasany midina an-dalana moa, sasany tonga hatrary Vasakosa. Dia efa tiantoko anay mandoa bisy indroa. Satria mamidina tapa-dalana izy dia voatery mandoa indroa zay. Ampahany fitaraina ny mpandeha ireo mikasika ny tsy fanaran-dalàna samihafa sy ny tsy fanajana ny boky nandraikitra ataon'ny taxi be maro manao ny zotra Antananarivo mihazo any Vato.
ho an'ny mpamily samy tompona andraikitra ny zava-misy ny rehetra. Maro izy ireo no mitarika ny fiainany vola tokony hiditra tato anatin'ny volana maro noho ny faratsiany lalana. Perta be zay am'le le lalana ratsy mo le embouteillage mitohana dia voatazona daholo ny taxi rehetrarehetra dia tsisy afaka atao. Mifangaro daholo moa zany ny lalana efatra tokony mahavita 5 zany izy lasa efatra. Tara lera, tara fotoana moa zany. Lasa vitsy ny tory vita dia lasa tsy dia misy vola. Manoloana ny famaroan'ny fitarainana voaray, androso vahaolana hafa ankehitriny eo anivon'ny komininy Vato, ho apetraka raha ny fanazavana ny zotra vaovao. Ny politika anay aloha amin'izao dia teny hoe tolérance zéro. Efa nampanatsoana moa zareo tamin'ny coopérative dia miteny izy hoe ka ny olana ange ny embouteillage ny Antananarivo ny lalana ratsy dia izay moa ny anay tsotra be misy boky nandraikitra ao dia tsy maintsy arahany io. Zay moa efa miteny mihitsy hoe raha tsy mety aminareo le asa dia manao mpivarokerana manaova zavatra hafa fa tsy aza satria ny fitaterana dia service public. Efa iresahana moa ministère zao dia ny anokafana ny fifaninanana. Zay ihany angamba isisa ny hitanay hoe afahana miala amin'io zavatra io dia sokafana tanteraka ny fifaninanana amin'ny resaka fitateram-bahoaka. Io tsy voatery hitovy tsinona le service, tsy voatery hitovy ny frais fa ny zavatra mihitsy fotsiny dia tokony mahazo ny tandrify azy daholo ny vahoaka hisitraka n'izany fitateram-bahoaka zany. Zay ama tsy dia teny hoe bus classe fa ny anay fotsiny zany hitanay hoe ny lalana mankaty Vato efa betsaka. Raha ohatra andray an'ity lalam-baovao ity tsika, andrain'le lalana ary amin'ny radio Don Bosco, andrain'ny lalana taloha efa misandrahaka be ka tokony hisy fitaterana daholo ny lalana rehetrarehetra mba ahafahan'ny olona misitraka. Coopérative na orinasa na rehefa manaraka ny lalàna sy ny fenitra amin'ny fitaterana dia mety. Eto amin'ny commune zany aloha dia efa misokatra ho amin'izay satria fa eo amin'ny resaka pitsopitso ny araka mpanjakana mbola mety mampisokatra azy fa mino zay fa efa ifanaraka tsy hoela amin'ny ATT sy ny ministera ny fitaterana. Araka izany tsy mbola misy ny daty raikitra amin'ny fametrahana ny zotra vaovao, miandry ny fanapa-kevitry ny ministera tompona andraikitra sy ny ATT ny ho firosoana tanteraka amin'izay fanokafana ny fifaninanana izay raha ny fanazavana. Toy kosa ny fandraisana ny fitarainana amin'ny mety fandrikan-dalàna samihafa misy ny laharana fa ny rehetra miantso amin'izay. Mahakasika ireo vehivavy zandary mitana andraikitra goavana eny anivon'ny seranam-piaramanidiny Vato sy ny maro hafa indray no entina aminao anatin'ity fanadiadiana irahana amin'ny Ravinala Airport ity. Maro dia maro tokoa ny dingana izay vao tonga amin'izao hoe toerana ma commandante compagnie de la gendarmerie à l'aéroport international di Vato. Izaho moa no vehivavy voalohany ato anatin'ny gendarmerie mitazona izay andraikitra izay. Ny asanay zany tena hoe mampandeha ny aéroport iray manontolo mihitsy. Nomboka fidirana ka hatrany amin'ny côté piste zany dia andraikitra daholo zany izay rehetrarehetra izay. Izaho vehivavy voalohany voatendry tatana seranam-piaramanidiny Nosy. Anisan'ny andraikitra sahaniko miaraka amin'ny ekipa entiko, ny fanaraha-maso sy ny fikarakarana ny foto-drafitrasa, ny piste, ny aérocard sy ny tarmac araka ny fenitra iraisam-pirenena. Manao ny asa toy ny vehivavy rehetra fa rehefa any amin'ny asa kosa dia mipetraka amin'ny maha hoe lehibe ny vondron-tompom-parotry ny zandarmaria izay. Noho ny asa sahaniko fa indrindra koa marinay dia tena zava-dehibe ny fahaizana mandamina fotoanako, ahafahako mikarakara sy miaraka amin'ny ankonako ary koa manatotosa ny asako. Rehefa any an-trano tsy mieritreritra asa, rehefa tia ampiasana zany dia miasa jusqu'à fin de vacation zany. Manana fahatokisana amin'ny tenanao, manana ihany koa tanjona amin'ny fiainana, viser l'excellence, izany hoe manao ny tsaratsara kokoa noho izay vitako androany. Ny sakatsakana sinitsikera misy foana fa mila faharetana sy fiaretana tiana tratra tanjona, aza mora kivy. Vavaka ianao zany iny voalohany tsy maintsy iny foana no entinao voalohany, tena ilaina be ny fahatokisatena rehefa manao zavatra tiavina ny asa. Za zao 30 ans de service fa mbola vonona foana zao. Fa manana vahiny sampana fampalalam-baovao ny fitalavitra Kolo amin'ity ala ity dia tsy iza fandriamatora vony Aljona Ianja. Izay Regional Business Lead eo anivon'ny Access Bank miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao. Misy ny tolotra manokana omenareo amin'izao inona marina moa zany mahakasika ny tolotra io? Ya,
dia miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandaharana amin'izao arivo izao, misaotra anareo ihany koa nampivahiny tenako amin'izao arivo izao. Marina tokoa fa misy tolotra amin'izao vanim-potoana izao, izany hoe ny tolotra ho alefan'ny accès banque Madagasikara amin'izao, izany hoe nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana mars hatramin'ny 5 volana marsa, dia 5 isanjato ny tahajana-bola isa-taona ho an'ireo izay manao fangatahana findramam-bola ao amin'ny accès banque Madagasikara. Misy antony manokana ve mahatonga eo anivony Access Bank Madagasikara manome an'izay tolotra izay mahakasika ny hoe findramam-bola rehetra eo anivony Access Bank amin'izao fotoana izao? Ya, ny antony nanaovana an'ity tolotra ity dia mankalaza ihany koa ny 15 taona ny Access Bank Madagasikara isika amin'ity taona ity, dia izay no nanaovantsika an'ity tolotra hoe 15 isanjato ny tahajana-bola isa-taona. Izy avy no afaka misitraka an'izay tolotra izay, misy ihany koa ve masotsiva napetraka nareo amin'ireo olona tonga manantona ny Access Bank Madagasikara izany hoe hisitraka an'izay tolotra izay? Izy ity moa ho an'ireo izay manao fangatahana findramam-bola ao amin'ny Access Bank dia mety avokoa, izany hoe na misehatra ianao ao anatin'ny asa fitaterana na ao anatin'ny fambolena, fiompiana dia mety avokoa. Fotoanan'izao fiaraha-miasa ho an'ny Access Bank izany no tena tadiavintsika rehetrarehetra, satria izahay dia mandalo ihany ity tolotra ity, izahay dia manentana antsika rehetrarehetra andalo any amin'izay Access Bank akaiky antsika tsirairay avy. Fanentanana foy ary hoentinao ho an'ireo mpanaraka izao fampahalalam-baovao izao ho tonga eny anivony Access Bank hisitraka an'izay tolotra samihafa izay, tsara patsahivina ihany koa ngambany hoe manomboka roviana hatramin'ny roviana no ahafahan'ireo olona tonga eny aminareo misitraka an'izay tolotra izay. Ya, etỳ am-pamaranana moa izany dia manentana ny tenako arak'ilay nilazaiko teo am-boalohany teo, dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana mars hatramin'ny 15 volana marsa ity tolotra ity ny manan-kery. Izany hoe raha ao anatin'io fehi-potoana io ianao no manao ny fangatahana findramam-bola, dia mbola afaka misitraka n'ilay tahajana-bola amina 15 isanjato isa-taona. Ankasitrahany ianao Andriamatoa Ravony Arjona Ianja izay regional business lead eo anivony Access Bank, vahiny teto anivony fampahalalam-baovao ny fitalavitra kolo tamin'ity ala ity. Makasitraka tompoko dia mirary soa antsika rehetrarehetra. Dia izay koa no hoentintsika misento kely ao anaty dokam-barotra mandrapita fa vetivety ary. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Big Flex 5. Révélez le barbier en vous. Fananatontosa hetsika fanangonana sakafo sy fanomezana tolotanan'ireo mpiara tandrazana trabona. Vokatry ny fandalovany rivodozana Lions Club International eto Madagasikara androany 10 martsa teny amin'ny grande surface maro eto Andrenivohitra. Maro nandray anjara tamin'izany ka nanome fanampiana sy fanomezana ho fanohanan'ireo malagasy trabona. Tanjon'izao hetsika izao ny firaisan-kina ary ny fanoloran-tanana amin'ny samy malagasy. Izay eto moa zany dia ao anatin'ny région 3 izay lideny président région monsieur Jocelyn Rassonevo. Tiako mariana kely ao anatin'le région 3 misy Lions Club 10 dia Léo Club 10. Ny androandroany zany dia natokanay mihitsy
mba ahafahanay mangataka ho antsika mpiarabelona satria araka ny efa irahantsika mahafantatra moa zany dia nisy ireo voina izay nitranga teto amin'ny firenena tamin'ny fandalovana ireny cyclone ireny dia androany zay dia manao an'izay collecte zay nanomboka hatramin'ny maraina mandrapatapitry ny firavan'ny grande surface zany dia mandray an'izay voatsirambin'ny tanana hoentintsika mpiarabelona. Ilay izy zany efa misy efa lamina mipetraka tsara mihitsy efa azontsika atao efa sécurisé daholo ny site ametrahana an'ilay izy dia ny fomba anolorana an'ilay izy any amin'ilay bénéficiaire izay mariako eto fa zareo any sud-est moa zany no tena iantefany ty collecte ataonay androany ty. Misy ireo olona tsara sitrapo manome atanandrony entana hitantsika eo zao misy menaka, misy paty, misy siramamy, misy vary, misy savony, misy fitaovana kojakoja an-dakozia. Ny amin'ity hetsika ity dia ny Lions Club eto Antananarivo no mivondrona zany manatanteraka ny hetsika. Maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray mihamafy ny fanafihana ataon'ny tafika Rosiana ny Ukraine ny sesesy ny daroka bomba mahazo ny tanàna maro toy ny tao Kiev. Maro ny trano voakasiko ny daroka bomba ary betsaka ihany koa ny sivily namony ainy noho ny fifandonana eo amin'ny rotonda. Daroka bomba mpolo no nandravarafy ity trano goavana ao avaratra Kiev ity. Pirofo ny fiombony ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia nataon'izao andro fahafolo. Ny siny ady any antoeran'izao. Raha ny zava-misy any antoerana mitondra takaitra mafy avokoa hatramin'ny sivily. Metatra vitsy sy lavitra ny toerana misy io trano ravan'ny daroka bomba io ohatra. Mijoalajoala ny afo ho an'ity trano iray voakasika ny daroka bomba ity. Miezaka manavitra izay kely tavela ny tompo-trano, ao ny rotsaka tomany avy hatrany manoloana ny zava-misy. Tsy misy trano tsy atahorana ho voakasika ny daroka bomba intsony arak'izany, voakasika hatramin'ny sekoly ambaratonga fototra. Raha ny fehiny mihamafy hatrany ny fifandonana amin'ireo tanàna maro, isan'izany ny Kharkiv sy Mariupol, tanàna iray no ravan'ny daroka bomba raha ny eto. Sivily maro ihany koa no namony ainy noho ny fifampitovirany ny andaniny sy ny ankilany. Tanàna maro arak'izany no ambany fifehezan'ny tafika Rosiana, isan'izany ny Kherson. Misy amin'ireo mponina ny Ukraine ankilany mbola manana fahasahina manao fihetsiketsehana manoloana ny fahatezerany amin'ny tafika Rosiana. Dia izay koa no entina mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity. Azadino lalao iona Sénégal sy Guinée ao anatin'ny Ligue africaine de basketball izay arahanao eto amin'ny fahita lavitra kolo amin'ny alalan'ny faisceau hertzien. Anio amin'ny valora sasany tena ko mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.